ampifaliana riavana malala no zantsika miona am'izao sabotsy zao sabotsy meny tompo antsika indray a azontsika miainy ny ten'andriamanitra mba ny afatra tsara izy meny tompo antsika koa ny am'tsiony ity ao aminareo ny ny fahasoavana sy fiadana avy amin'ilay kehitriny sy taloha ary ho avy ary avy amin'ny fanahy fito izy eo alohany seza fiandrianana ary avy amin'i Jesosy Kristy vavolombelona marina salamatoa amin'ny maty alehibe ny mpanjaka ny tany amen. Sabotsy 10 aprily 2022 banjina antsika aloha hevitra hoe mpandresy ny tompo andeha riavana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Jehovah mpiandry ahy tsy hanan-java mahory aho, mampandry amin'ny amaintso izy, mitondra eo amin'ny moron'ny rano fialan-tsasatra izy, mamelombelona amin'ny fanahiko izy, mitarika amin'ny lalan'ny fahamarinana ny anarany izy. Eny, na dia mandeha mamaky nosariko ny fahafatesana zaho, tsy atahotra ny lozo afenao no amiko. Ny tsoraka azonao sy ny tehinao, reo ny mahafatahotra. Mamelatra latabatra loaka eo masony fahavaloko ianao, manosadio lilony lohako ianao, nikapokako feno dia feno. Eny tokoa, fahasoavana sy fandrom-pona anaraka amin'ny andrehetra iainako, dia hitoetra ohatran'ny Jehovah andrilava aho.
ry jesosy tomponay io misaotra anao zay fa miany fiainanay ianao fa velona trapamijeny zay mankalaza sy midera mame voninahitsy anarinao masiny zay le anymanitra mpandresy tompo mba tsy ariteny zay fa mpanota ko mandoaliko enatrehanao miaiky mifahatsonay mamindrafo amin'ny ary mamelahany elokay fa namasino midira manjakaty anatiny amin'ny fianonany teninao mamonjy anay aminaran'i Jesosy Kristy tomponay nanaovanay izany mivavaka izany amen. Ny ofinainao antsika amin'ity ity ravana malala dia hitanao amin'ny bokin'ny Josoa 10 ka ny 9 fa 12 ka hatramin'ny 15 mivaky toy izao aminaran'i Jesosy. Ary tamin'izany Josoa dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanoloran'i Jehova ny Amorita teo anoloan'ny zanak'Israely ka nanao teo masony zanak'Israely hoe ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gideona ary ianao kosa ry volana any andohasahany Ailona dia mijanona ny masoandro ary mijanona koa ny volana manam-pamaly ny olona ny fahavalony. Tsy efa voasoratra ao amin'ny bokin'ny Jasara va izany? Dia nijanona teo ampovoany ny lanitra ny masoandro ka tsy nandroso iletika tokony ho indray andro manintsy ary tsy nisy andro tahaka izany na tany alohany na tato aorinany izay nianon'i Jehova ny feon'ny olona fa Jehova ny ado an'i Israely ary Josoa sy ny Israely rehetra dia niverana ka ny atoby tany Gilgala. Amen. Ray masino manamasinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala ao aminao ny fiadanana mofinaina ho antsika anio ka andronetsika teo Josoa 10:12 ka hatramin'ny 12 tantara milaza nandresen'i Israely ny mpanjaka 10 sy ny nazony amin'ny Kanana atsimo rehetra miady eo antsika ny tompo dia hoy ny teny voalaza eto hoe fa Jehova miado an'i Israely ny 4:13 mampiasa ny zavaboary eo ambany fahefany Andriamanitra zany rehefa hoy ny voalaza 1:12 nanjatsaka ny avandra vaveto ny tompo ny baiko ny masoandro sy ny volana hoy ny 1:12 samy nanaiky mibaiko ny tompo ireo mana fahefana amin'ny zavaboary rehetra ny tompo mamivaolana mazava ho an'ny olona izy ary manasarotra tanteraka ny fiainany izay mikasa ampahory ny vahoakany zany ry havana no ambaran'ny tenin'Andriamanitra miady ho antsika ny tompo tsy avela miady rery ny mpanompony zany koa ry havana voalaza eto maray anjara miady mihitsy ny tompo raha ny firafitsy ny matohateny eto ny jerena akaiky tsy vitany hoe fantany hitany ireo zavatsarotra atrehan'ny mpanompony fa tena mandray andraikitra izy fampiarezana ho antsika izay mananady hatreny zany ry havana na eo natrehan'ny olona zay mandrafy atsika na manao nareo adim-panahy izay miseho miendriny maro samihafa toy ny fiainatokantrano fitaizana ny ankizy ny fivelomana ny fahasalamany ireo asa amandra raha isan-karazany Jesosy dia nitsatrehatra tamin'ny fahamahana ireo olana samihafa nangejany olona ireo miady ho antsika ny tompo mitondra amin'ny fitasiana mahatretrika izy zany koa ry havana ary Josoa sy ny Israely rehetra dia niverana ka ny tompo tany Gilgala 12 tena fandresena lehibe ny fahafahana miverina somatsara ny mitoby aoriana ny fiatrehana ny ady tamin'ny fahavalo na ny zava-mahagaga teo amin'ny mpanompo ny tompo 14 afaka mampindresy sy manova fiainanao koa izy ary zava-dehibe ry havana zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra zany azony miaina sy mandraisany koa fiainana ho anao ho voninahitra Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo misaotra mofinaina nomenao izay milaza fa miado anay tompo ianao ka mampiasa ny zavaboary eo ambany fahefanao tsy mamela ny mpanomponao hiady rery ary mitondra ho amin'ny fitaina matretrika tao io fa tenanay tompo anao ny fiainana ny famonjena teny finoanan'i Jesosy Kristy ny teninao Andriamanitra mivavaka izay ho an'ny tompona anjara rehetra tsy vahoakanao hiatrika amin'ny fombavahana rahampitso izay nahoana fampandresy ianao tompo mba ireo manandraikitra amin'ny fitsaboana sotranareo marary ampirizin'ireo manao manjo toandro mareo sikolona ary vonjeo ireo mahatra sahirana tao io ny asa sy fiazakazanay amin'ity an'ity indray tompo vangio ny firenenay vavakay dia teo aminaran'i Jesosy Kristy ilay mpanavitra ilay fanitsangana tamin'ny maty nampianatra anay mivavaka manao hoe rakanay eo izay ny an-danitra ho masina anie ny anaranao ho tonga anie ny fanjakanao atao anie sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra be eo anay izy anona sahaza ao anay ary mamelaha ny elikay tahaka ny namelanay izay miloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakam-panahy fa manafany amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raha isa finoana ry havana ny tsodrana totranaran'i Jesosy Kristy
Andriamanitra mifaritana sy mifinoana ny ampirahevitra anareo araka ny Kristy Jesosy. Mbo sainy iray sy vavy iray ny raha mankalaza-Andriamanitra ray Jesosy Kristy tombontsika. Amen. Teo an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.